Ny tena zavatra nafinaritra aloha zany androany dia tsapa teto le firaisakiny. Ary ny zavatra ohatran'ity izay tena isorana manokana ny ramatoa gouverneur ny karakara anazy sy ireo mpiara-miombona antoka dia nahafahanay mpisehatra rehetra ao anatin'ny asa-panjakana ity ny fankalala ary ny fanome zany ny ampony mihitsy tao anatin'ireo hetsika rehetrarehetra sy ny fanentanana izay natao. Ary zahay dia mahita fa sehatra anankiray koa izy ity tsy nahitana hoe fandrarana iteny fa dia samy nalalaka naneho hevitra ary heverina fa ho tafapaka reny hevitra nanatsaran-javatra rehetra ireny. D'avoir participé depuis ces 2 derniers jours au team building organisé par Madame le gouverneur de la région Anouche. C'est une initiative que le programme a soutenue et en tant que participant, je trouve que c'est une initiative formidable. Tato anatin'ny roa andro da nisy ny team building izay nikarakarany faritra Anosy izay nanambarana an'ireo service technique déconcentré ny mpiara-miombona antoka na partenaire ny faritra sy ireo sehatra tsy miankina. Satria izany ny faritra no tompona andraikitra voalohany amin'ny fandrindrana ny asa rehetra amin'ny fampandrosoana eto amin'ny faritra Anosy izany. Nisy an'izay fiaramientana izay ary sorako manokana ireo mpiara-miombona antoka sy ireo rehetra tonga aloha namaly an'izay antson'ny faritra izay tato anatin'ny taona maro dia mbola tsy nisy an'izany hoe team building izany tato anatin'ny faritra izay andravonana an'ireo mpisehatra rehetra teto amin'ny faritra, eo ny resaka service technique, ao koa ny tompon'andraikitra ara-panjakana, eo koa ny secteur privé, eo koa ny partenaire izany. Inona moa ny antony izany dia hametrahana vina mitovy hoe aiza ho aiza ny hitondrantsika n'ity faritra ity ho an'ny fampandrosoana satria faritra manan-karena isika, faritra ihany koa manan-karena olona isika dia tokony miara-manambatra ny hery izay ahafahana mampandroso an'ity faritra ity. Ny zavatra endrasana ao aorianan'izao fiarahana zao team building izao dia hoe hiaraka hanana vina mitovy ny rehetra eo am-panatanterahana ny asa tsirairay avy. Ny dingana manaraka ho atao dia ny fanaovana fandrafetana ny ataontsika hoe planning régional grand air ahafahany tsirairay na ireo mpiara-miombona antoka izay ireo mpisehatra izay na ireo privé izay na ny service technique décentralisé hoe efa manana ny objectif tsirairay ahoana ny anambarana izay amin'ny alalan'ilay hoe manana vina iray satria ny tanjotsika dia hanana n'ilay faritra Anosy mandroso, manana harena itsika, manana harena voajanahary itsika, manana harena ara-olona itsika. Ahoana ny ahafahantsika manambatra an'izay miainga koa avy amin'ny atao hoe plan régional de développement izay manana pôle tsika 12, pôle économique 12 ato amin'ny faritra izany. Mila miara manatanteraka an'izay tsika fampandrosoana an'izay tsika na économique izany na ara-sosialy izany na eo ihany koa fampaharetana ny zavatra apetraka nofinofitsika mba hisy ny asa, hisy ny fampandrosoana tena ataontsika effective izany. Ary ny zavatra misy dia hoe handray anjara amin'izay fampandrosoana izay ny olona tsirairay avy ary hipaka any amin'ny vahoaka izany fampandrosoana izany fa tsy atao resaka fotsiny. Izay no endrasana atao anatin'ny team building ity, manambatra ny fomba fijery, mametraka vina na ny paikady anatanterahana izay, mandrafitra planning opérationnel ary tsy mijanona ho resaka fotsiny fa tena manaraka an'izay rehetra izay. Ny faritra Anosy dia hanatsara ny resaka hoe coordination. Ataoko hoe nisy ny nandringa teo aloha hatsaraitsika izany ahafahantsika manana vokatra tsara ary handroso haingana, hametraka vina ao anatin'ny 5 taona itsika, hametraka vina ao anatin'ny 10 taona izany
ary vonina ny eo amin'ny faritra Anosy ametraka an'izay miaraka amin'ny rehetra fa tsy ny faritra Anosy irery ny miara-iasa.